iray volan'ny teny malagasy, fiarovana sy fanandratana ny tenin-dreny. Madagasikara dia anisan'ireo firenena vitsy anisa manokana volana iray manontolo entina ankalazaina ny tenin-reniny. Ka ankoatran'ny maha iray volan'ny ankizy ny volana jona, dia volan'ny teny malagasy ihany koa izy. Fotoana manokana io volana io hanamafisany indray ny lanjan'ny teny malagasy izay tsy fiteny fotsiny fa fototra iray ijoroan'ny maha-izy azy ho antsika malagasy. Amin'izao vanim-potoana izao izay ahitana ny fivoaran'aingana ara-teknolojia sy ny fidiran'ny teny vahiny amin'ny fiainana andavanandro dia lasa zava-dehibe kokoa ny mampatsiahy fa ny teny malagasy no teny reny sy fototra iorenan'ny kolontsaina, ny fisainana ary ny firaisan-kina ao amin'ny firenena. Ny lanjan'ny teny malagasy amin'ny maha-izy antsika. Ny teny malagasy dia tsy fitaovam-pifandraisana fotsiny fa mitahiry ny tantarana sy lova navelan'ny razana, mampita ny fomba fisainana sy ny kolontsaina ary mampiray ny malagasy rehetra na inona faritra ny haviany. Rehefa very na tsy ampiasaina ny teny reny dia mety hiena koa ny fifandraisana amin'ny faka sy ny maha-izy ny olona iray. Izany mahatonga ny fiarovana sy ny fampiasana azy ho zava-dehibe satria ny teny reny no mampifandray ny olona amin'ny tantarany, ny kolontsaina ary ny soatoavina nentim-paharazana. Teny reny sy fanabeazana. Zava-dehibe ny fampiasana ny teny malagasy eo amin'ny fanabeazana, indrindra amin'ny dingana voalohany amin'ny fianarana. Ny zaza mianatra amin'ny teny reniny dia mahazo aingana kokoa ny hevitra, mahay maneho hevitra tsy misy sakana ary mahazo fantokisa-tena amin'ny fianarana. Noho izany, ny fanajana ny teny malagasy dia tsy manakana ny fianarana ny teny vahiny fa manamafy kosa ny fototra iorenan'ny fahalalana rehetra. Ny fanamby amin'izao fotoana, na dia manan-danja aza ny teny malagasy dia misy fanamby mbola hatrehana. Ny fianarany fampiasana azy amin'ny tanàna sasany, ny fandraisana ny teny vahiny ho ambony kokoa amin'ny sehatra sasany, ary ny tsy fampiany fitaovana sy boky amin'ny teny malagasy amin'ny sehatra siantifika sy teknika. Ireo fanamby ireo dia mitaky fanentanana sy fanapahan-kevitra iombonana mba tsy havery ny harena rapi-teny, fihavanana sy teny. Ny teny malagasy dia mitana anjara-toerana lehibe eo amin'ny fihavanana. Fihavanana izay tsy voadikan'ny teny vahiny rahateo fa amin'ny alalan'ny teny no anehoana azy. Ny fanajana, fifankatiavana, ny fampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina. Ny teny mampiray ny fo sy ny saina ka mahatonga ny malagasy ho iray ihany na dia samy manana ny maha-izy azy. Ny fiarovana sy fanandratana ny teny malagasy dia andraikitry ny rehetra. Ny ray aman-dreny amin'ny fampiasana azy ao an-tokantrano, ny mpampianatra amin'ny fanabeazana, ny tanora amin'ny fampiroboroboana azy amin'ny sehatra nomerika ary ny fanjakana eo amin'ny ara-politika sy ara-pampianarana. Entiam-pamaranana, ny iray volan'ny teny malagasy dia tsy fankalazana fotsiny fa antso ho an'ny fahatsiarovan-tena. Raha manaja sy mampiasa ny teny malagasy isika dia manaja ny maha-izy antsika, ny tantarantsika ary ny hoavin'ny taranaka. Ny teny malagasy no fototra iorenan'ny firenena iray matanjaka, mirindra ary manana ny maha-izy azy manokana.